Anisan'ireo sehatra mampiditra vola betsaka ao anatin'ny kitapo-bolam-panjakana amin'izao fotoana izao ny sehatry ny Jona raha nambara ny taloha jeneraly ny Ariana-Dranomasina androany. Miantoka betsaka fampiakarana ny arena faobe ny vola ampidiriny sehatra ny Jona ao anatin'ny kitapo-bolam-panjakana. Ho amfisina araka izany ny fanaramaso ialana amin'ny fivoahan'ireo arena an-dranomasina antsokosoko hitanana io toeran'ny Jona io. Hoy ny taloha jeneraly ny Jona nafindra ho eo ambany fahiny ny ministeran'ny Jona ihany koa ny andraikitra sany ny sekretera panjakana miadidiny ranomasina izay nofoanina tao anatin'ny gouvernemanta Ntsay Christian. Mika Randriamolinaza ary Fitra Kotomanala. Isan'ireo sehatra tena mbola mampidy-bola betsaka ao anatin'ny kitapo-bolam-panjakana ny sehatry ny Jona raha nambarany taloha jeneraly ny Ariana anaty rano. Tato anatin'ny taona maro nefa nitany io anjara toerana io ity sehatry ny Jona ity. Ho amafisina amin'ity taona ity ny fanarahamaso ny fivoahan'ireo Ariana-dranomasina hitanana io anjara toeran'ny Jona io, hoy ny fanazavany. Dia ny ministeran'ny Jona nisy mampidi-bola tokoa satria nisy ny raha tsy hijeritsika satria tamin'ny taona lasa andresantsika dia nitondra ny 7.2 isanjaton'ny PIB izy. Milaza izany hoe zava-dehibe ny ministera Ariana anaty rano Jona amin'ny fampidiram-bola ao amin'ny kitapo-bolam-panjakana. Ho an'ny 2024 indray izany dia tsy maintsy any amin'ny faraparan'ny taontsika satria mbola anatintsika izao, anatin'ny fotoana izay misy ny fampidiram-bola isan-karazany raharan'ileny hoe ataontsika hoe fanomezan-dalana amin'ny mety ho fanjonona na fanomezan-dalana any amin'ny fanangonam-bokatra any amin'ny faran'ny taona izay vao tapitra. Any izany tsika vao mahita ny tombana farany hoe firy indray no nentin'ny ministera ao anatin'izay kitapo-bolam-panjakana izay. Nafindra ho eo ambany fiahiny ny ministeran'ny Jona amin'izao fotoana izao ny andraikitra nosahany ny sekretera panjakana miadidiny ranomasina izay nofoanana ao anatin'ny gouvernemanta Ntsay Christian.